miarabantsika menaka vita tapitana ny Fianaratsoa sy ny manodidina indray ny tenako miaraka amin'ny ekipa mahafinaritra avy any Antananarivo indray tsika amin'ny sabotsy ho avy izao ity fa efatry ny volana Febroary taona 2022 mitohy antsika ao anatin'ny fotoana zay tsapatsika tsara moa fa maro ireo olona manomboka mahita fahazavana ary matsapa sy mandray zavatra lehibe avy amin'ny tompo amin'ity volana Febroary ity dia resaka momba ny atao fifohazam-panatsika na le hoe miala amin'ny torimaso ara-panahy be da be ny mpino tsy mahita zay lalakaleany satria nitampina ny masony tsy mahita ny lalakaleany satria matory tsy mahita ny tokony ho atao ary mametraka fanontaniana hoe inona no ataoko tsy hitako tsony zay atao ferevitra le zavatra ho atao be da be ny zavatra atao eo anoloantsika fa raha vao mitampina ny masontsika ajambainy devolo ny masontsika dia lasa tsy mahita zay tokony ataontsika izany no efa lesona nataoko teto tamin'ny herinandro i Gehazy lay mpanompony Elisa rehefa tonga ny miaramila ny fahavalo miaramila ny Sirianina isambotra ny Elisa mpaminany miaraka amin'ny Gehazy dia nandidina ny tranony nipetrahany izy ireo nandidina ny tranony nipetrahany izy ireo dia izao ny fanontaniana napetraky i Gehazy tamin'ny Elisa mpaminany indrisy tompoko inona no ataontsika vao nahitan'le miaramila fahavalo izy dia natahotra nahitan'le miaramila fahavalo izy dia tonga dia nivarahotsana nahita miaramila ny fahavalo izy tonga dia kivy tanteraka ary nametra-panontaniana inona no atao izao ny vavaka nataony Elisa tsy nivavaka atonga an'ireo fahavalo ireo anjavony atonga an'ireo fahavalo ireo potika atonga an'ireo fahavalo ireo latsahany varatra tsy zany nangatany Elisa fa zao ny vavaka nataony Elisa tompo ampahirato ny mason'ity zatovo ity ampahirato ny mason'ity Gehazy ity dia nihiratra ny mason'ny Gehazy dia nahita anjely marobe ndray izy lasa tsy le fahavalo tsony ndray nihitany fa anjely marobe izay iambona azy anjely marobe izay miaro azy anjely avy any an-danitra eo ny problème na pino maro amin'izao fotoana izao raha vao matory ara-panahy tsy mifoha ara-panahy dia tsisy ninina hitantsika problème ny hitantsika trosa ny hitantsika tsy fahampina olana vady mandositra korotana tokantrano korota-tsaina tsy mety manana fiadanam-po mitampina ny maso matory ara-panahy raha vao manomboka mifotsika dia tsy reo tsony indray no hitantsika tsy ireo fahavalo ireo ahita zavatra vaovao ianao ahita zavatra vaovao ianao ahita anjely ianao ahita vahaolana ahita lalana misokatra dia ahita zavatra tokony ho atao ary zay no atao amin'ny sabotsy ho avy izao manomboka amin'ny sabotsy 4 février ty mandritry ny volana février ray manontolo iresaka tsika momba amin'ny fifohazam-panahy ihiratra amin'ny masonao dia ahita ny voninahitry'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko rehetra eto Fianaratsoa tapitanana indrindrandrindra eto Antarandolo ambadiky ny station ambadiky ny station Shell station na la Sainte Shell dia ambadiky io ny anatanterantsika izay fotoana izay manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso io fotoana io izany ny tompony ahitantsika ny tompony ombantsika ny fian'ny fahasoavana ianao ary fian'ny fitahin'Andriamanitra veloma tompoko